Ni Irnandriamanitra mba hilotsaka amin'ny fiainanao. Tena miadivavahatra mihitsy Jesosy arotsay amin'ny fiainako hoe ny herinao, arotsay amin'ny ara-bola hoe ny herinao, arotsay amin'ny ara-panako ny herinao, arotsay amin'ny tokantranoko hoe, arotsay amin'ny fahasalamako asarato ny veronao amin'ny anarana Jesosy. Raha mbola misaotra anao zay, lera sy manome voninahitra anao zay amin'ny fiainao ity, angataka zay mba ampidinanao ny herinao hoe hilotsaka amin'ny fiainanay. Ny ranao Jesosy anorakitra ny fiainanay. Ianao tompo androany hitananay, mipandresana ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ngatanay Jesosy tompo ny herinao androany hitoetra ao anatinay. Aoka tompo ny herinao hikarakara hanampy anay amin'ny ady rehetra izay atrenay. Ny herinao androany hampandresanay amin'ireo karazana olana maro mihitsy ny fiainanay. Feno ny herinao mifaray azy, izaniza tonga eto amin'ny toerana ity. Natanay tompo ny herinao hilotsaka eto. Natanay mihosotra ho hilotsaka eto.
fahafahany misy anao amin'ny asa fivelomanao ilatsako agnatin'ny fanaonao aniny herin'Andriamanitra ary hita vokatra ianao amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazo toerana isika rehetra. Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa agnatin'ity fotoanan'ny fandresena ity. Zavatra azo antoka mpandresy ianao. Tsisy devoly afaka manarakaraka anao intsony. Amen. Saotra ny tombo antsika satria hanome ny tombonandro izay mbola ahafahantsika mivoreto ary raisiko ho fahasoavana androany izara afatra ho anao. Zavatra sain'ny tombo zaraiko aminao androany dia hoe izay afafy tsy maintsy jinjaina. Amen. Izay afafy tsy maintsy jinjaina. Izany hoe ny zavatra rehetra ataonao io zany tsy maintsy miherina aminao. Zay ny dikan'izy. Magnano raha tsy manjary olo anao dia tamin'io zay fa tsy maintsy misy raha tsy manjarinjary fo hiverina aminao. Magnano raha tsara anao mazava ho azy hitampodiany avao raha tsara be. Ary ny tegna grave ny zavatra rehetra afafy be lavitra foana ny vokatra jinjaina. Anao zao raha mamboly vary kapoaka raiky akotry io no angambany raha hely be raiky hely angambany fa tonga dia be da be ny vokatra azo. Raha namboly voana tsaramaso anankiray anao tsy ho tsaramaso anankiray mihitsy mijinjainao. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa izay mamafy rivotra ozy hijinja tadio. Zany hoe tehiteny mihitsy zany Andriamanitra hoe zay zavatra rehetra ataonao io be lavitra foana miverina aminao. Raha sanatry ny vava zany anao nagnano raha tsy nanjary asa raha magnano akory miverina amintegna. Ohatrohatran'izay zany izy. Ka zay no mba ilana fibebahana, ilana fifonana amin'Andriamanitra, ilana fanapahana ozy. Satria indray misy raha tsy nanjary be nataon'ny razametsika taloha tany. Tsika tsy nafantatra fa zareo nagnano anazy. Dia lasa aty amintsika ty le izy aveo no miverina. Satria voasoratra anaty Baiboly ao zany amin'ny bokin'ny Exodosy, izao Jehovah'Andriamanitra ozy dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka ka hatramin'iza fiafy ka hatramin'iza findohalika izay makala. Tsy vitan'izy nagnano anazy tany foana zany fa ny zanany, ny zafiny, zafiafiny ka hatramin'iza findohalika anazy mijinja le zavatra natao. Dia eo zany mba mila ianaranao ary mila mahatonga sainanao androany hoe rehefa mba hagnano raha ihany magnanova raha manjary. Alleluia. Voasoratra zany ny bokin'ny Genesis toko fahavalo dia ny faharoa amby roapolo. Genèse 8:22. Genesis toko fahavalo dia ny andininy faharoa amby roapolo. Izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana ary ny hatseka sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Ka mbola misy ny andro, alina, hatseka, fahavaratra, taom, ririnina tsy hanapataperana ny lalan'ny famafazana sy ny fijinjana. Ity tantara ny Genesis toko fahavalo amin'ny faharoa amby roapolo ty dia nitranga tao ambadiky ny faotana sy ny faharatsen'ny olombelona. Zany hoe après safodran'ny Noa. Misy karazana sazy nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona eto ambony tany dia nanolefa safodrano Dia après an'io nanao karazana offrande maventy be Noa fanatitra. Dia nagnemboko raha iny tamin'ny lanitra tany. Dia faly loatra Andriamanitra dia niteny hoe jusqu'au mbola maharitra koa izy ny tany. Dia ny tany sainy tegna hoe ny hatseka, ny ririnina, magnino. Dia tsy hanapataperana ny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana. Donc zany voamarina raha Baiboly fa zay rehetra ataon'olo araiky tsy mety miverina aminazy. Ka anao zany zay zavatra rehetra ataonao iny dia considéré hoe namafy anao zay. Raha saina anao zany zao miteny mafy be ny vadinao namafy an'iny anao. Misy amintsika moko zao maseka vady, magnambanimbany vady. Ao ndraiky sasany tia magnaratsiratsy olo, ao ny sasany tia manevateva olo, magnambanimbany olo. Dia tamin'iny fotoana iny tsy teny fotsiny milazainao fa namafy anao. Ka na oengany hijinja an'iny anao. Dia eo kosa mba mila mba eritreretanao foana ny fiainana.
anao io mba olo mpamafy satria anao hoe mba misy raha tsara be ataonao lefa mafazana tsy voatery hoe manome vola na manome zavatra fa amin'ny alalan'ny toetra anao miteny lazay vavanao mifietrika mampanao eny raha manana zavatra omena moa ny tegna vao tsara fa misy olona tsy mba tia mamafy fa tia jinjana zavatra tsy possible zany hoe tia sambobary foana nefa tsy nambolo vary tsy possible zany na andeha hoaiza na andeha hoaiza satria be da be ny kristianina tia hazo raha avy amin'Andriamanitra foana fa izy tsy tia anao nininy izy tsy tia mafy zany mba saina izy mba manao van'izao tsy manao izy tsy possible nefa zay fomba fijery anankiray zay ny zavatra rehetrarehetra atao dia voa fafy zay ny anarany nanino zao anao nandray na mafy anao zay ohatranao zany zao naneo toetra ratsy taman'olona na mafy anao zay ohatranao mety niteny mafy olona anankiray na mafy anao zay dia zay zavatra zay ianaranao isan'andro mitondra tegna mba ho tsara mandrakariva satria izy rehetrarehetra atao dia famafazana ao ny anarany ao amin'ny Efesana toko 4:5 dia milaza ny Baiboly Efesana 6:8 hoe izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'ny tombo izay soa ataon'ny olona rehetra izy no raisiny amin'ny tombo ary isika rehetra samy mahafantatra fa ny fijinjanao za teo dia be lavitra foana noho izay zavatra nafafinao ka dana zany manapa-kevitra tsy hanao ratsy olona tsony dana mba manao tsara indraitsika tia manisy ratsy fiainan'olo dana mba magnano raha tsara raha mba manana ianao moyen anampina olo manampia olo fa famafazana ny anaran'izany ary ny soa ataonao tsy hainao rery no mijinjanazy fa hatramin'ny hatramin'ny vady aman-janaka mety tsy mivavaka ny vadinao fa vokatry le famafazana ataonao iny vovonjy zareo arovan'Andriamanitra zareo ro zavatra reo ianarantsika isan'andro ka betaberotsika no tsy tonga saina rehefa mahita ny fiainanao somary bloqué anao secret anankiray mila ianarana ndany mba mianatra mamafy jereko ny principe nampiasain'Andriamanitra rehefa amonjy an'izao tontolo zao izy nampianatra izy anty resaka kapoka ty nandefa safodrano talohan'ny misy zany afo midina vandamitra zany misy karazana aretina isan-karazana alefan'Andriamanitra mba hanafezana zanak'olombelona fa tsy nampiovan'olombelona dia jereo ny système nampiasainy fa tsy maintsy niditra foana izy tamina fanomezana Jona 4:1 toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny zany tokony anao zany raha te hita vokatra dia mianara mba magnano matoa Andriamanitra nampiasa ny système io io misy zavatra anankiray mora anovana fiainan'olona mora andraisana fahasoavana mora ahitana vokatsoa fanomezana tsy nanana fa tsy Jesosy Kristy izy tao an-danitra fa nomeny nandeha nivoniny tambony tany teto mandeha amonjena antsika reo ianao izy amizao vokatry fanomezan'Andriamanitra vokatry famafazana nataon'Andriamanitra ianao ny tany amin'ny testamenta taloha efa nisy taona nazavako teto rehefa itsodrano ny zanany Isaka dia nampagnantso ny Esau izy hoe Esau za io amotsitra tsodrano rehefa meantitra ary mety ho faty atsoatso izy fa nana ozy magnamboaro sakafo le farany tiako zao zay mihitsy le mona ampiasaina magnamboaro zany le sakafo farany tiako mba hitsofa ny fanahy io tsy miteny hitsofako ozy hitsofa ny fanahiko rano anao donc zany misy zavatra efa mipetraka atao amin'ny Isaka tao zay ty no liberena manjanany fa amin'ny alohan'io nampianariny izy alefa ozy nareo magnome dia raha io moa reny mamanjareo Rebeka le bitsibitsika Rebeka tamin'ny Jakoba reninaro volagny babanataka io itsodrano zay moa izy io mila hanimpi mila raha farany tiany ke izy io fa tsy mahita ndatokotsika roy sakafo zay aterina aminazy tadiola mana fa na tsy mahita raha ny ray aman-dreny fantany foana feon'ny zanany dia nindesina ry sakafo iny lesiny taminazy dia nohaniny dia nivolagna moa izy tamin'ny fotoana io aozy izy koa feon'zay ndraiky dia Jakoba fa itagnany reto zay ndraiky izy karaha tagnany Esau satria akanjony Esau nataony ndiaky
Dia ny parfum ny Esau koa nampiasainy. Zay natonga ny Isaka teny reo izy ny fofony zanaka tahaka ny fofony Sara. Donc zany hoe nisy zavatra trikeny marobe teo. Fa ity ragnaty ity nahafantatra ihany hoe io i Jakoba io. Fa no le sakafo nomeny, le zavatra farany tiany nomena dia navotsy le tsotra. Sasonareo izy. Zany hoe tiako isaritana ny sainao misy zava-miafina ao ambadiky ny fanomezana. Misy zava-miafina anatin'izy io. Nampianatra Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Fanomezana namonjena zao tontolo zao. Fa tsy hoe fahaizana mikorana na fahaizana nandresy lavitra. Ary azo atao tsara nefa ny miavana amina fahavalo a partir ny fanomezana. Misy vokatra satria ny fanomezana moa fa ny ombitiavana izy. Ka nizanizy olo mankahana anao ka vitanao no nanome zavatra anazy tsy maintsy hiasa le fanan'Andriamanitra mampiavana. Na hoela na hoendana. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Alleluia. Amen. Misy karazan-javatra zay ataontsika tsy voatery ianao no midinja anazy fa ny ankohonanao. Dio zany. Dia moka anao mieritreritra zany zay karaha mbô fananano. Nefa tsy hitako le vokatra. Io tsy voatery ianao. Mety ny ankohonanao midinja anazy. Ny anjaranao raha mbola afaka manao fo. Io aza fidianan'olo na fianakaviana na tsy fianakaviana. Na mpiara-mivavaka na tsy mpiara-mivavaka rehefa manana moyenao dia aza alefa amin'ny olo iny ny sainao fa alefa aso amin'Andriamanitra. Vitanao fa azo valina ianao. Dia après anao nagnano an'iny mivavaha mihitsy any an-tokantrano ho anao Jesosy nanovako an'iny. Izy koa io olo iny za tsy tiagnano fa ho anao Jesosy nanomezako anao. Amen. Zay le izy. Ka eto zao dia mba magnafantatsika raha ohatra mbola misy mivarotra toaka. Misy moko zao magnano bara mihitsy asany. Ny gasy toko tsy mahay mihinan-toaka. Ny gasy raha vao mahita toaka zany izy tavoangy raiky iny izy raiky malanan'iny eo no. Ary matetika izy io anisan'ny fomba anankiray animbany devoly ankohonan'olo maro. Misy rangahy anankiray ohatra vao nahazo karama izy anaty bara andaleleny. Imagine eo ny zanany tsy mihinana na boatina yaourt araiky. Fa i bara regny mahazo misy 1,750,000 2 millions aminazy. Karaha mba misy avanao miny ka le agnano tady vola, karaha mahazonao conseiller izy azy magnano bara rabe. Io moa kitsangitsangen'olo vanisy. Zay manambola mampidobodoboka andalam-pasy ty bara sakaiza. Isan-karazany. Hafahazo zareo. Satria ny ankohonana mpivarotoka tsy maintsy isofrira ilay andro. Io tsy anao ihany ny ankohonanao. Ohatranao zany anatin'ilay mpivarotoka. Tsy maintsy hijaly satria nisy ankohonana nijaly tamin'ny alalan'ny varotro nataonao io. Tahin'Andriamanitra ianao. Maro be ny ankohonana misofrira ny mpivarotoka. Vao mahazo vola ny vady dia fany. Ao moa ny sasany nisy ny agnadarena andramo dia mandeha bara raiky manao. Izy koa fa nahazo hely izy mivontovonto tade ny vadiny voadomo. Fitaovana jiaby andramo vakivaky. Dia avy taiza nefa iny avy tamin'ny varotro nataon'ilay olo. Karaha mba misy fianakaviana andeha hitady vola aza mba raha karan'izay andeha conseillenao anazy. Tahin'i Jesosy anenao. Alleluia. Marina fa na hivarotra anao na tsy hivarotra mety mahita isotroana foana izy fa saingy aoka mba tsy tamin'ny alalanao no misofrira ny hafa. Raha vao zavatra anankiray zany ataonao ka mety hoe hiteraka jaly amin'ny fiainan'olo dia aloha jaly. Tahin'ny tompo ianao. Alleluia. Karan'izany koa rehefa agnareny makorelina reny. Ny mpivarotena. Misy gomo dia tena mavita mandany vola amin'izy ireny. Karaha mananjy igny laniny akany. Misy namako zay mipetraka any Paris. Nisarany vady noho izy fa mavita mandany vola tsy 3,000 sa 5,000 euros par mois amin'ny makorely. Ino pasteur raha tokony ataoko? Fa zaho izy dia karan'izay fô fiainana. Zaho izy be karama, ty karama kio izy laniny makorely.
Vakitarena mihitsy raha namana. Eo zareo fa sampy zao izy izy fô. Mety aminandro zao mizany viavy raika miziona kato. Fiajare. Fa mitoditodika io zare le ciseaux. Vazivazy moa zany fa tsy voatery hoe amiziona. Fa solution nameko anazy hoe manambadiana. Dia jereo tsara zany agnatin'izay fa mitovy tsisy valaka na ny fivaritoka na ny makorely. Tsy maintsy atoroko anao ny marina, mety tsy dia mahafinaritra anao izy. Maro ny ankohonana mijaly noho ny natao ny fivarotena. Zany mino fa tsisy fivarotena nge tovinitra amin'izay. Mety hiteny ny fivarotena mahita n'ity toriteny ity na miaino an'ity hoe izy ny ty hividy any kare. Zay nabalinao. Za nga pasteur naniry ananjy. Izy ary mbola nedy varotro. Izy koa mba manjary adoko adoko. Fa misy zavatra rehefa manimba ankohonan'olona. Tsarofa raha ny ankohonan'olona no sombainao dia miomany ianao sy ny ankohonanao koa osina. Ty zay afafy. Ny zavatra atao zany mba dinihy. Hoe ty zavatra ataoko ty, inona ny efe mety hitranga. Satria namafy ho ainao. Tainy toko anenao. Alleluia. Zay manana fianakaviana mpivarotoka, mivavaha mafy mihitsy mba hifody barazare. Pastera. Tsy dia sika mbavaky mba hiroborobo mba hifody. Izy koatra misy faminao zany mbola zay ny miasa. Ny malagasy ao tsy mahay an'izany. Direko moa finananjala toka gasiny. Ora raiky malany litra raiky. Izy vakeo ndray tsy reporika ndray. Ay, mangaky an'iny sa. Anadima izy amin'iny. Anadima. Ay ny toko an'iny. Alleluia. Amen. Ka tadio zany zavatra teneniko zany. Satria na tianao na tsy tianao ny ankohonan'olona zay miravainao dia midiky zany fa izy ny ankohonany koa miaraka amin'ny sofirina. Izay afafy tsy maintsy tsinjaina. Mety tsy azonao atao manery olona fa kosa azonao atao ny mivavaka mba hanaovan'Andriamanitra zany. Mba ndeso ambavaka zany zareo. Satria anao manana fianakaviana mbola zany miasa. Satria manana fianakaviana makoreny, manana fianakaviana anao mpivarotoka ndeso ambavaka Jesosy mba mivoasa manjary zany mba hiasana. Toriteny karaha zany moa tsy tian'olo. Anao zany pasteur manaky mitady volany. Fa atoko anao ny marina, zay afafy tsy maintsy ohatrin'izay. Ary ho tapatsika ny ozona rehetra ny marina. I Paoly apôstôly zao dia tegna mpanenjika mpivavaka tamin'ny fotoanandro. Ary izy niambina ny fananan'olona zay namono ny Stefan. Misy evangelista mpitoro filazantsara tsy hoe Stefan tanaty Baiboly tao novononjareo tamina torabato. Raika torabato. Dia izy Paoly isaony moa izy tamin'izay fotoan'izay izy miambina ny lamatoka akeo tsy misy na karahona avake olona ndeha hamono olo izy mpitana fitaovana ny olona. Tateorina izy dia tegna vakivava mihitsy hoe nafanafota amin'ny zavatra tsy fantako zany. Voalaza anaty Baiboly atsara. Tsy fantany izy fanataony. Ka be da be ny olona manao zavatra amin'ny tsy fafantary. Everiny fatady vola manjary. Fa androany ianao nampafantary miova manam-pahevitra. Amen. Alleluia. Jereko amin'ny 2 Korintiana 11, Korintiana faharoa toko faha 1:10, 2 Korintiana 11. Zay manana Baiboly ijery amin'ny anaran'i Jesosy. 2 Korintiana 11:24-25. Amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôly le nampijaly olo io, le nanangona akanjondry olona mono an'i Stefany izy miteny ity. 2 Korintiana 11:24-25. Moa zay hoe indiny aho no nikapony jiosy inefapolo latsaka iray andro. Mitsilo ny telopolo moa zany.
indindra izy nikapoana nefapolo latsaka ray avo izy indimy izy nataony zany neny Jesosy nefa indray mandeha le diakapoka tamin'ny Jesosy 7 indray mandeha andiny 5 intelo nokapoana tamin'ny hazo neny Jesosy indray mandeha reningay intelo indray maka notorahambato intelo vakisama ndray androsiana nitoetra tao amin'ny lalina nandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny ono saika nahita loza tamin'ny jiolahy saika nahita loza tamin'ny tompotany namako saika nahita loza tamin'ny jenelisy saika nahita loza tao amin'ny tanàna aho saika nahita loza tany anekitra aho saika nahita loza tany ranomasina aho saika nahita loza tamin'ny rahalahy samboka aho enjaka ny anazy ty vakio tsara ny tantara fa nidinja izy teto satria betabe loatra zavatra nataony ity Saoly mitantara ty zany itiky faran'le ratsy fanahy manenjika kristianina ijereo fa tratra izy teto ary ao amin'ny Jeremia 32:19 de azavain'ny baiboly koa zany Jeremia 32:19 Jeremia toko faharoa telopolo andininy fasimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe lehibe amin'ny fisaina sy mahery amin'ny atao fa ny masonao mibanjina ny alehan'ny zanak'olombelona rehetra mba hanome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany araka ny vokatry ny asany zany hoe zay asa nataonao azonao vokatra zay raha nataonao tamin'olo azonao verina aminao ohatran'izay zany le zavatra tiako ampitany tainy Jesosy ianao alleluia nisy taona koa i Jakoba namitaka ny Esau ijereo fa ny fitany Labana koa izy zany nieritreritry fa nahavoa be izy namitaka ny Esau rahalahy tonga izy tany amin'ny rafozany ntsona hoe Labana ny fitany Labana iny koa izy vakio ny baiboly fa i Lea de nalemy maso zany hoe amin'ny baiboly teny anglisy hoe croissed bala raha mbola nikipy izy tsy fantany ia fa rehefa nisy sokatry masony Lea gaga ia voafitaka zany izy ka mila mandinika tsara ho hainao indrindra anao amin'ny fanompoana ny tompo raha mbola azonao atao ihany magnano tsara manaova tsara nefa lasa moa zany nefa départ fa départ manomboky zao mba mianara magnano raha tsara asiosoa fianakavianao asiosoa rahalahinao asiosoa ravavinao asiosoa mpiarabelona aminao raha misy azonao anovantso satria regny zavatra regny na hoela na hoengany miverina aminao fo tsy very zany ny olo magnano ratsy ary raha lasa navavy ivalena ratsy kindrindra fanaona mba magnano tsara betabe moko raha magnano olona mametraka karazana trace de méchanceté amin'ny fianakaviana zany hoe nanaovana ratsy am-pagnahy mihitsy zany ny amponany ny avany de iny no fantaron'olo reo manome agnarany izy oviko koa raha nataony le fianakaviana raha ataony izy ke iny fianakavianay nametraka trace de méchanceté anao zao fa mamengavy anao zao manomboka androany mba mametraka trace d'amour hoe le fitiavanao no mba hita le fahatsoram-ponao no resana satria anao zao efa ao amin'ny Kristy ary baiboly milaza zany hoe aza ketraka ozy amin'ny fanaovantsoa fa hodinjainao zany amin'ny fotoanandro amen ary ninninona zavatra tsara ataonao ka fiakatra ny an-danitra tompoko izy indrindra nareo le magnisy soa mpanompon'Andriamanitra satria izy regny ny ran'Andriamanitra anao ny asany de raha vao fotoana zany anao magnisy soa ny mpanompon'Andriamanitra ireny de vita zay le mission-n'Andriamanitra nataony de anao zany nagniky natao fitaovana hoe anao zany naome an'izao naome an'irety de vita le mission-n'Andriamanitra izy io nety tsy olo jiaby ny rehefa magniky gnany mission-n'Andriamanitra zany za zao mety misy olona mety mitovy aminahy ambadika agny fa izy tsy agniky gnany paster anao zany izy tsy agniky le iara ifadianina aminao eto zany
ka amin'ny fotoana anao zany mba misy participation manatoanao tamin'ny fiainana mpanon'Andriamanitra anankiray milaza aminao za fa niaraka niasa taminazy ianao zany. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 ndiny voalohany. Asan'ny Apôstôly toko 7 ndiny voalohany. Ato misy tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Cornelio. Asan'ny Apôstôly toko 7 ndiny voalohany. Zay mivaky toy izao ka hatramin'ny fahaefatra. Ary misy lehilahy anankiray tany Kaisaria tao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila tao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantsana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa ino misy anjeren'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao tamin'ny hoe ry Cornelio. Ary noho nibanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko. Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anaty Andriamanitra. Ireo tsara, ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafiakatra eo anaty Andriamanitra. Misy zao ny avy karazan'olo lasa fisady be an-danitra ao ny anarany ny amin'ny zavatra tsara ataony ambony tany. Fa raha mba manontany anao tsika zao mba ino zao mba zavatra mba tsara ataonao ambony tany. Izy koa iketry n'olo lava anao iro tsy anjara fisady io. Sasan'izay na miketry olo fo na ziska am-piangonana eto mbola takoriko ny anefa ndeha hivavaka ny dian'iny. Asa fo manakory loha tsy voasasany savony pasteur raiky. Za ketry ane mba mampiasa savony nosy, savony Santex. Isa karazany savony ampiasaiko eto, ny sasany ao tsy mety voasasa. Mbola mitamoritsy-poritsy, mbola manao fiainana fafa, nefa fomba mampiasana savony. Dirivitsika tsara teto fa tegna précisé le anjely mihitsy hoe efa tafiakatra ny an-danitra. Hitanao na ireny rakitra ataonao reny tafiakatra any zay. Ivolagna zao izy bakeo hoe mandatsika zato. Raha zato ndraiky ananjy tao eo. Izy takeny kozy nananjay. Tsy za mamorona anjany vao bakitsika vao teo. Ary mazava tsara dia noho ny banjina azy dia reky tahotra ka nanao hoe ahoana toko. Ary izy nanao hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra. Alleluia. Za zao mino fa mety tegna maventy mafy fampatsiarovanao io anatren'Andriamanitra. Azonao ve zany? Ka mandana rehefa laza ketraka amin'io anao fa misy zavatra voasoratra ao. Zany ane natonga ny mpanjaka anankiray antsoina hoe Ezekiandra ihany rehefa narary saika ho faty dia nitodika tamin'ny rindrina izy sady nitomany tamin'ny ranomasina nanao hoe mba tsarovy nandianako nahitsy sy nanaovako soa teo anatrena. Satria zay zavatra tsara ataonao miakatra an-danitra ary mipetraka ho fampatsiarovana. Ka raha saina sanatry ny vava misy défaut mba ataon'ny zanakanao, ataon'ny rahalahinao, ataon'ny rahavavinao, ataonao dia afaka mba miteny no a Jesosy mba tadidio kosa le mba nanaovako ohatran'izao. Satria io lasa fampatsiarova. Ino Jesosy fa izy koa tsisy fampatsiarova no nahirana ihany. Mba ilaina zany rehefa na misy fotoana anao mba manova soa ary azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa hodinjainao ny amin'ny fotoana. Alleluia. Fa metreky mokatsika za efa nagnano dia tsy hagnano tsony, za efa nanao andriky dia tsy hanao tsony. Atao foana fa tsy takatry ny sainao ny valopitiny alena. Zay reto rehefa nandray matetika mampahitany tompo karazana fahitana. Raha mitantaran'izay moa dia mety lazain'olo hoe nagnanofo ndraiky anao zay na pasteur. Matetika zay reky mampahitany tompo fahitana. Mba hoentin'Andriamanitra mba mijery zavatra hoe karakaran'izao hoe pasteur raha mandigny anao aty. Alefanao ny fonsa mafy. Alefa ndraindray tegna le tady kivy regny satria ndraindray nireo mana kivy.
mety reto karaha fataontsika zao magnano tragnon'Andriamanitra hoe vola amina miliara ilaina amizy koa. Nefa atao tantarakitra antsika aketo nandray 75 000, nandray 250 000 fer nefa vidinao fer 1000 bara zany ray ilaina. Dia malahelo any agnaty hoe ino moa zay na Jesosy zay. Za zany tadiavinao hitotototo amin'izy tao magnano ty magnano ray. Dia arivanao ianao avy eo ohatrana mpahireziny zay ndraiky. Dia isy ianao mba mahita tanozy rera mandiny anao. Kalma fotsiny. Alleluia. Dia iny zany ohatrany remonté moa raha nandray koa dia filasiko nabidy koa tobile anaraiky. Asiny koa zany biby teteky fa i vita foana. Tainy Jesosy aneno. Amen na. Fa betabe ny olona tsy tonga saina amin'izany mbo hamafy zany. Ary misy matsiaro perte raha vao manome raha pasteur. Raha rehefa natsoe mireharehatra tsy haiko pasteur ambadika iny fa koa le amenao anahy amin'iny vitsy donc le hoe mandeha agnaty kibo zany hoe ohatra za mba namian'olo raha matetika za eto mba misy olonareo manome raha anahy. Edy pasteur mba misy baloto kely mba isoranenao amenarenahy fa matetika izy iny tsy miboaky vavahady efa lasan'olo. Tsy anan'le misahirana za pasteur sahira, za pasteur sao. Dia tsy hainao mikatao ananjy lasany koa irealireny be. Davilary mipitrapitraka iny. Ohatran'izany. Fa anao raha vao manisy soa mpanompon'Andriamanitra dia milaza anao zao fa miara-dalana aminazy ianao amin'le mission indiana. Mba levonana anao zany raha sagnatria zany zay keo vao nadery tonto fo jusque aminay any. Miaraka amina saka helo le pasteur. Sanatria ny vava. Tsy mba mahafinaritra be raha karaha zany. Mba imagineo zany zakira tsisy raha hoagna fa mafitrara edy zany mandeha. Azonareo be zany. Donc zany aza mba mahidy amina mpanompon'Andriamanitra anao. Fa izy reny dia miasa ho anao. Atao mihitsy zegny mabotrabotra anazy. Amen. Mba fierténao zany iny pasteur anay. Zay mba ampiasain'Andriamanitra. Toamo amizay mba azo nanoagna ananjy. Dia soam-bava. Mba protégeo izy. Raha misy magnaratsy ananjy ianao mihitsy mijoro iny tsy zay iny koa izao. Fa tsy vao mare olo magnaratsy any voilà. Zay. Aleko mangina. Tsy mangina fa miaro. Fa iny tompo ianao. Raha olo tianao zany tsy tokony misy olo afaka magnaratsy anazy aminao. Matoza ianao afaka nagnaratsiana olo anankiray bakana an'igny olo io koa. Mamandinia ihany nareo le tia magnano tatobolona regny. Pasteur, koa tsy fitiavan'olo anao eka. Anao koa zany tsy milamina. Anao koa dia agniky tantarana mifagnaratsiana pasteur anao. Raha anao mba olo milamina tarafo ihany tokony anao manao mifamaly taminanjy voalohany. Azonareo ve zany? Raha anao le tatitra karaha ndraiky aminazy efa miomana fa agnatiny koa. Angan'izany. Ahoana moa rehefa anao zao dia agnaratsy vadiko aminahy ohatra. Dia mba ho possible ve zany dia tananesiko tsara. Tsy possible. Eo foana mety fitilongy. Dola tsika maloha zany. Da miadiky maloha. Eia. Fa tsy possible hoe olo mifankatia hoe fantanao tsara fa io olo io mifankatia dia aratsinao aminazy. Tsy possible zany. Amatoa zany misy olo raika na anao dia tsara velantsika na anao complice aminazy. Azonareo zany. Mandehana amin'ny fitiavana. Aza reraka koa izy Baiboly amin'ny fanaovan-tsoa. Zay zavatra tsara ataonao no tafiakatra any an-danitra. Mamafaza raha sina bava mamafaza. Na i raha bajaga aza ny jinja satria namafy tady ny lefasina mpisafotany. Tady mba nameny mpisafotany. Efa ndeha nisafotany tao amin'ny tanàna Jeriko ny ekipa Joshua sy Kaleba. Dia rehefa fantan'olo tantanàna misy olo tafitry ntsika. Dia io raha bajanga io makorena io zany mba asany namone tady ny lefasan'olo. Manzo amin'ny la fenêtre. Il est fait comme la fenêtre. Là, vous aurez regardé la fenêtre.
C'est une fenêtre, la fenêtre. Dina mentade le faça no retam la fenêtre. Fainga tenga tarana ne viu na zonjaratan sa tsimravani zanexai. Haleluya. Amen. Ka awana tsai anisan famafaza na mila tono din fakatwa. Mankatwa. Satria banga ni fakatwa kama tono mitereka matunga zavatra hafa akatua no. Samuel mila mtungu zan degré ni fakatwa bano yin. Ba atunga vola akatua no. Atunga nyasa akatua no. Tisi afafi mchinje. Dana mankatu. Ramba narmulo no ikeu ranga narmulo no. Ramba yisulo no ikeu ara nisen principal na grema ventbe ni fakatwa ko na remandi. Ramba anar remandi dom tangingesa. Wa mfto no remandi kun. Ramba anar mama anar papa mbara ravlan. Wa mfto no mama no papa no. Tayo disusini no. Dana mamafi fakatwa. Haleluya. Haleluya. Dia vyombo mangadzao. Satria ni fangadzana nyancho fangadzana. Efa na verimbery kutetsa na tadidino. Ni toerana anakireo za tsisy fifangadzana, tsisy voninahitra. Tsisy voninahitra. Raha vao tsy mifanaja ny olona anaty tokantrano, tsy misy voninahitra mihitsy tokantrano. Ni raha misenao tsy ajenao, mazava ho azy, tsisy olona manome voninahitra raha misenao na andeha izy. Ny ankonanao tsy ajenao, tsisy olona anajana azy. Ndana zany mba ajao ny ankona, ajao ny mpiara-miasa aminao, ajao. Satria ny toerana raha vao misy an'io fifanajana io, misy voninahitra. Hitanao mahatonga ny lanitra feno voninahitra, magnaja n'Andriamanitra ny olona rehetra. Tady tsy hanajana azy Lucifer zay mahatonga anazy naringana. Fa no any an-danitra no ndray andro, feno voninahitra. Satria inona ny manjaka ao? Fifanajana. Ianao hoe zany ho magnaja olo. Men'Andriamanitra ray aman-dreny ianao, ajao ray aman-dreninao. Men'Andriamanitra pasteur ianao, ajao pasteur ianao. Men'Andriamanitra mpiara-miasa ianao, ajao mpiara-miasa aminao. Men'Andriamanitra mpiara-belona ianao, ajao mpiara-belona aminao. Fa hitanao fa ho feno voninahitra ny fiainana. Tahin'Andriamanitra. Ka manombotra zao rehefa e atoroko anao zany sekle zany. Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Ho jinjainao zao fotoana. Indrindra raha vao zavatra mahakasika asan'Andriamanitra tokony lofo mafy mihitsy ianao mba hanohana. Satria ny asan'Andriamanitra dia zavatra voasoratra ao an-dany. Misaon'Andriamanitra mihitsy zany izy atao. Haleluya. Ka raha mba mahita ianao olona magnano asan'Andriamanitra, ndana mpio izy, ndana miombo-kevitra aminazy, ndana toagno izy. Fa hitanao fa zay vokatra jinjainao koa. Ary io zany tsy hainao rery fa hatramy taranaka faramanimby possible hijingana izy. Amin'ny tany kely olona kaikinao mba nisy zavatra voarainao ve? Mba nisy raha voarainao ve tamin'ny leçon nameny pasitera kely? Zao le azo sasany olona io ko tsy bara iny dia makoriny. Izy le tena vinga kely vono izy. Dahil ny tompony ianao. Ndao tsy hitsangana mba hivavaka. Hivavaka ataontsika hifona amin'Andriamanitra amintsika. Ninona hoe tompo zavatra nafafa tsara ny sitraponao. Ninona hoe Jesosy zavatra nataoko nampalahelo anao. Androany hoe za hibebaka aminao. Tsy fantako inona raha tsy mpanahaka nataonao tamin'olo. Bitsibitsy moramora mivavanao. Inona ny toetra zay efa nataonao zay mety hoe magnala baraka le agnaran'Andriamanitra. Bitsibitsy moramora mivavanao mifona za Jesosy hoe manomboka androany hoe aoka mba tsy hijinja tsony zany no zavatra ratsy nafafa. Asaladoary ny fiainao. Raha io mbola misaotra anao zay. Fa namasinao makasitraka anao zay. Dera sy mankalaza anao zay mitianao androany ity. Faly tompony fonay raha mbola afaka mitsoka anao eto amin'ity toerana ity zany. Tsy miafina aminao tompony fiainanay reto. Maro aminay reto no efa nania. Maro aminay reto no efa nananao foana. Totombony na mafy zavatra ratsy, na mafy toetra ratsy,
na mafiteny, na mafitoetra, na mafomba fijery vila, mety misy taminareo mpagnaratsy olona, mpagnaratsy pasitera, mety misy anareo mpagnaratsy fivavahana ataon'olo, mangala mpiarabelona mety tsy nagnajaray mandeha. Mifona tokoa, mifona aminao zay ninona karazana alatra nataonay, ibebahanay aminao zany, ninona karazana zavatra tsy nanjary nataonay teo anatrianao, ifonanay aminao zany, mangataka tokoa. Ninona endrika tsy fahaizana magnaja nataoko, ifonako aminao. Tsy fahaizana nankatoa, ifonako aminao. Tompo reo toetra ratsy rehetra nampalahelo anao teo fiainako, ifonako aminao, ibebako aminao. Mangataka zay Jesosy amin'ny fiangoana ity, mba ho avelanao ny heko rehetra vahoakanao rehetra, mba ho sotranao ny ratra rehetra ao anatiny. Ary androany andeha mivavaka raha io, manapatapaka ny ozona rehetra, mandevina ireo karazana tamberina ratsy ao an-tsain'ny olona. Tompo, ninona zavatra ratsy nafafy, aoka mba tsy hijizany zany intsony izy. Ninona tompo mety hoentika ozona nanaraka azy, aoka ho tapaka zany manomboka androany. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Mitsodrano ny vahoakan'Andriamanitra tompo mba hiaina amin'ny fiainam-pahamarina, fiaina amin'ny fiainam-pahamasinana, mba ho feno fifankatiavana ny tompo amin'ireo vahoakanao, mba ho feno fandeferana ary mba handeha amin'ny fiainana mendrika dia zay manomboka androany. Misaotra anao zay tompo, mankasitraka anao, midera anao. Misaotra dada malalany amin'ny lesona zay nomenao ny amin'ny fampianarana, satria nendray tompo zay misy zavatra tsy fantanay nefa ataonay. Misy zavatra very nefa tsy fahotana nefa ota teo anatrianao. Diovy amin'ny ranao tompo zany, diovy amin'ny ranao ny sainay. Sanato ambony tagnanao anankiroa fa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona sagatsagana, ninona olana misy eo fiainanao, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Reo hoe maisina rehetra, reo voka-dratsy rehetra noho ny fahotana vitanao, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Piala tsy misy tepetry, piala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy ratsy rehetra navitaiza na makitra ny fiainanao, vokatry ny zavatra nafafinao, roako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Piala ny vehivavy io ianao Satana, piala ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ratsy, alefa voaka. Mandidy anao azy Satana, tsy mahazo manelingelina ny fiainana rehetra anak'Andriamanitra rehetra anao. Androany nandresaky ny hery sy ny fahefana, iantsoko ny afin'Andriamanitra mandoa, 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 mandoa ny fanahy ratsy. Alefa voaka. Zao dia sao, reo fanahy mbola miafokafona rehetra voa, 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 manisa telo ate voaka. Marcia di vehivavy io intsony, tsy mahazo marcia ny lehilahy io intsony. Va, 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 alefa, alefa, zay fanahy ratsy miafina androany. Voaka, 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 mandeha anao voaka, mandeha anao voaka anao Satana, amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso miafo ny fanamasina zao, mandoro ny aretina, mandoro ny fanahy fahatany. Alefa, 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 Satana mivaila. Zao dia sao tsy mahazo miandry, mandidy an'iny fanahy ratsy io hiala amin'ny vehivavy io. Miala, 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 miala. Va, 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 va. Miala an'iny, voaka ianao. Voaka ianao zao dia sao, voaka ianao zao dia sao, voaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala, miala any amin'ny lohany any, anao sy miteraka vesaka anatin'ny lohany io. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Fanantona vesaka anaty kibo, sao miendrika rivotsy. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Satana mivainao, mandeha zao dia sao. Fanantona ratsa-po, tona lahelo lava, fanantsy fahaizanao melahelo, alefa, 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 alefa. Miaraka mivavaka sy miteny, mivoaka, mivoaka daholo. Miala ny fanan'ny ratsy
Afato amin'ny anaran'i Jesosy. Afato amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso herin'ny ran'i Jesosy azao. Miantso herin'ny ran'i Jesosy azao hikasika ianao. Raisy amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso ny fanafana avy eny an-danitra. Ao anatin'ny Pentekote manomboka isy afidina amin'oloanao. Andevina ny fanahy io. Ambarako fa may. Zay. Va. Alefa voka. Voka amin'izay ianao Satana. Voka amin'izay ianao miala ny vehivavy io ianao. Miala. Va. Miala ny anatin'ny lalan-drano. Fanany fibro. Fanany kista. Rebetuente hemorragia ny anaty any. May ianao zao Satana. Mila hoe may. Tulog amin'izay io fanahy. Tulog amin'izay io. Manisa telo. Ray. Roa. Telo. May ianao zao. Alef. Fanahy mamangy amin'ny any. Manambady amin'ny any. Va. Alefa voka mivehivavy eo amin'izay. Miaka ny voka. Va. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Fanaratsy mandidy ahy. Ianao bloqué ny ara-bola. Ianao bloqué ny ara-kasa. Ianao bloqué ny tokantrano. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Zay fanaratsy mandreny zany feotrano. Va. Okay, voka. Adididy ho any amin'ny tany foana. Any amin'ny tany karakay. Va. Alef. Zay. Miala ny amin'ny vavony any. Miaka anao dia voka. Satana va ianao. Andidy ianao mivoaka ianao. Alef. Tsy mahazo miziry ianao fa voka. Tsy mahazo miasa amin'ny endrika elatra ianao sao. Vato amin'ny anaran'i Jesosy mifatorana rehetra. Oka ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny aretina ianao. Afaka amin'ny fahosana ianao. Afaka amin'ireo karazana fatorana maro samihafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mamany fatorana izao fiainanao azy ao. Manomana teny ianao any. Oka tsy hakitika ianao intsony ny asany maizy. Olon'afaka ianao manomboka androany. Mpandresy ianao manomboka androany. Tsy misy fahavalo atsona amin'olo zany. Tokononoko misokatra ho anao ny lalana. Misokatra ho anao ny fandresena. Misokatra ho anao ny felana. Amin'ny manonona ny herin'ny fanamasina hitoetra ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Samy misotra ny tompo. Soran'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izao. Sotra tompo. Sotra anao izay fanamasina. Midera anao izay mankalaza. Sotra ny amin'ny fiasanao mahagaga. Sotra ny amin'ny fahalehibiazanao. Sotra ny amin'ny herinao Jesosy Kristy. Sotra ny amin'ny fanafana izay nataonao teto aminao. Sotra tompo satria tsy mekenao hinjana tany an-trano izy fa tsy maintsy nafana teto aminao. Sotra tompo.